tonga eto amin'ny fotoana ny famezana antsika rivijery ajaina amin'ity takariva ity fotoana izay anarana indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy asaina mitavana ianao any tokantrano any anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao izay entina amintsika amin'ity takariva ity eo amin'ny vaovao politika avy hatrany dia nisy ny fivoriana azon'ny besinimaro natrehany androany teny amin'ny lapan'i Tsimbazaza fivoriana izay nandaminana indrindra ny fandaharam-potoanan'ity andrim-panjakana ity ao anatin'ny herinandro manaraka mitatra izay vaovao izay ary vola ravoavy sy tsiro rakotoarsan ny jimika hatramin'ny fitijona no manatanteraka ny tatitry ny asan'ny gouvernemanta araka ny fandaharam-potoana no laniny ny antenera-pirenena androany araka ny fandaharam-potoana misantatra ny tatitra eo anatrehany deputé ny premier ministre no sady ministre ny anatin'ny ny fitsinjaram-pahefana miaraka amin'ny ministra valo anisan'izany ny ministre ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro ny ministre ny asa vaventy ny ministre misana ny tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana tany ary ny fampitaovana ny ministre ny arenakebon-tany ny ministre ny vola sy ny tetibola ny ministre ny toekarena ny ministre ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankana mitoy ny enina sy ny fitijona kosa ny tatitra ny zava-bita eo anivon'ireo ministera roapolo sy sekretera-panjakana roa ambiny ankoatr'izay lalàna roa avy amin'ny gouvernemanta miampitolo dalàna iray nodiniha ny antenera-pirenena ao anatin'ny fandaharam-potoana ny 4 Mey ka hatramin'ny 7 Jona ho avy izao anisany hojeren'ireo deputé ny volavolan-dalàna laharana aotraotra 7/2024 momba ny findramam-bola ampiasaina amin'ny fanatanterana ny fandaharana sy fampiroboroboana ny fandrarana ataon'ny tanora eo amin'ny sehatry ny fambolena na ny PEDA sy ny volavolan-dalàna laharana aotra-2024 momba ny fananganana ny institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques hodiniany antenera-pirenena ihany koa ny tolo-dalàna laharana aotra-2024 PL manova sy mameno andiny sasantsasany ao anatin'ny lalàna 2024 aotra-7 momba ny fananganana ny komisiona nasionale tsy miankina momba ny zon'olombelona na ny CNIDH raha ampitsy kosa dia andray ny fivoriana momba ny fanomanana ny fifidianana ny antenera-pirenena fivoriana izay arahana amin'ny anteneran-doolona sy ny APF